Mialohan'ny andrasantsika ny vahiny dia iresaka vetivety ny taranja fototra atletisme-tsika satria dia resabe tokoa ity taranja fototra atletisme ity sy ny kianjana larobia nandritra ity herinandro ity tonga tetsy larobia ary na nitsidika ny zahay fotony ny kianja ary zareo solitena ny FIFA sy zareo avy eo amin'ny fédération malagasy ny baolina kitra. Taoriny nijeren'ny kianjan'ny Mahamasina ny volana septambra 2024 dia tonga nanadiady fotony ny amin'ny amadihana ho bozaka sintetika ny kianjana larobia indray ny tompona andraikitry ny FIFA Arnaud Louveau ny alarobia atoandro teo. Tamin'izany no ilazany fa mety ametrahana tsara io bozaka tsy voajanahary io ny kianjana larobia. Marina fa raha ny kianjan'ny Mahamasina no saika ametrahana izany tetikasa izany tamin'ny taondasa dia izao lasa nivadiky ny larobia izao indray. Manoloana izany fivavahana izany moa dia nametraka ny aiai ny fédération malagasy ny taranja atletisme amin'ny mety ahasimba ny fotodrafitrasa efa misy ao alarobia ka hampihemotro taranja io. Nanamafy anefa i Arnaud Louveau fa tsy mitombona izany satria dia azo atao eo amin'ny kianjo io avokoa ny hetsika rehetra mahakasika ny atletisme ankoatra ny fanipazana fonjam-by. Le but c'est de vérifier la faisabilité, donc s'assurer que le terrain synthétique peut bien être implanté ici, que ça soit d'un point de vue technique et aussi sur les fonctionnalités sportives. Donc les deux conditions sont remplies, le stade est tout à fait adapté pour recevoir un gazon synthétique. Voilà. Ça ne va pas gêner la discipline d'athlétisme? Ça sera forcément problématique pour les aires de lancer, puisque le marteau et le javelot ne pourront plus se pratiquer ici. Et il faudra envisager nécessairement de pouvoir faire ces lancers à l'extérieur du stade ou sur un autre stade. Et je pense qu'il est temps d'envisager aussi que l'athlétisme puisse avoir un stade complètement dédié à l'athlétisme. Toy ny tany Karimasi Mahajanga moa dia ny Felter Tarket izay manana ny orinasa renoné HBC no masovoany amin'ity faritra ny ranomasimbe indianina ity no anatanteraka ny asa. Miara-miasa akaiky amin'izy ireo ihany koa ny orinasa malagasy RMH. Fantatra fa ahatra efa-bolana ny asa ataon'izy ireo amin'izany fanaovana ny kianja izany. Raha ny eritreritry izy ireo moa dia tokony antomboka ato ato izany asa izany mba ho tratry ny fotoam-pahavaratra. Indray andro taoriana ny fidinana teny amin'ny kianjana larobia nefa dia nilaza indray ny ministera ny fanatanjahantena fa tsy atao indray tetikasa io.